Nahitsy sady tsy niolakolaka ny hafatra izay nomeny herinay vo ninona lazaina dia crime ny fandratrana nahazo ny mpianatra teny Votovorona ary mendrika ho samborina sy gadraina Antsiafaha izay nitifitra lacrymogène teo sy izay nanome baiko. Meloka satria nahoana any amin'ny lohan'ny mpianatra no miantefa ilay lacry ho ifanontaniana izay napetrany. Ho lazaintsika moa ny mikasika an'izay sy hidirantsika alalalala kokoa fa mialohan'izany aloha dia azadino ny miabone ny chaîne-tsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo noho ny farany dia apetraho ihany koa ny commentaire. Zay ary no ela andeha ary idirantsika izany fanaovana abonnement ny chaîne izany mialohan'ny hirosoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ndao ary. Ny anombohantsika izy avy hatrany dia resaka lozam-pifamoivoizana izay namoizana ny ain'olona. Ramatoa maty voahitsaky ny fiara, ora vitsivitsy lasa izay ramatoa iray no voahitsaky ny fiara eny ankaikin'ny morgue Ampasampito ka maty teo no eo. Mbola tsy fantatra mazava hatreto ny antony loza ka andrasana ny fanampim-baovao. Izany ny zava-nisy teny Ampasampito ankaikin'ny morgue koa dia ampafantarina ianareo satria vaovao nitranga izany ary vaovao tena nisy ihany koa. Fatany Ambatondrazaka kosa lehilahy 70 taona maty voafako ny tikitiky. Nandriaka ny raha nanoloan'ny mpivarotra iray tany amin'ny rond-point Ambohimasina Ambatondrazaka. Lehilahy iray manodidina ny 70 taona izay nijorojoro teo amin'ny sisin-dalana havanana no voafako ny tikitiky ny omaly tolakandro. Nentina tany amin'ny hopitaly ihany izy saingy tsy tana ny ainy. Voalaza fa saika hitsabo-tena no antondihany tany Ambatondrazaka kanefa dia izao namoy ny ainy izao. Efa voatana any amin'ny mpitandro ny filaminana kosa ny mpamily ny tikitiky ity raha araka ny vaovao izay misy sy ny zavatra marina izay voaangona. Rehefa voalaza reny mikasika an'izay dia andeha isika hijery kely ny resaka izay nataony zanaky ny grand maître Pierre Be. Ny tamin'ny voalohany volana ao 2024 lasa teo moa izy nanome ity hafatra ity. Hoy ny zanaky ny grand maître Pierre Be nilaza hoe alakamisy voalohany volana ao 2026 ary alakamisy voalohany volana ao 2024 9 taona katroka ny nanafihan'ny fitondrana ratsiraka ny tranon'ny fianakavian'ny grand maître Pierre Be daty iray tsy hay adinona fa nitondrana ny mafy indrindra. Namoizana ny ain'olona maro, namotika tanteraka ny fiainan'olona maro ihany koa indrindra fa ny fiainanay. Noho ny farany moa ny nilazany ny hoe 30 taona aty aorina indreto izahay mbola mijoro ary tsy maintsy ho tratra ny tanjona mitohy ny lalana kongofo isa mandresy mandrakariva hoy hafatry ny zanaky ny grand maître Pierre Be. Raha vantany vao nivoaka moa io hafatra io dia be dia be ny olona nitsikera ary ireo tsikeran'olona be dia be dia nilazany hoe tsy toy ny dadanareo ianareo fa ianareo ankehitriny dia toa misy lelaka ary very tanteraka ilay kolontsainan'ny kongofo isa hoy ireo olona izay naneho ny hevitra. Fa ny sasany kosa namaly ny hoe aza dia tia manome tsiny loatra fa ianareo eto amin'ny Facebook dia mandrisika foana fa rehefa tsy mipasy ny zavatra ataon'olona dia ianareo indray no mandatsa fa tsy mba misy fanampina na teny fampaherizana avy any aminareo. Ary mbola nampahafantatra moa ilay olona namaly ny hoe ka izany ny olana isika malagasy mandrisika dia menomenina fa ny fitambarana sy ny firaisankina no tsy misy amintsika ka avelao izy ireo hanao ny fiainany manokana hoy ny hafatra izay nataony rehefa namaly ireo latsalatsan'olona maro sy ny fanomezan-tsiny n'olona maro. Raha vantany vao nahita ity hafatra izay nomeny zanaky ny grand maître Pierre Be ity. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay grand maître Pierre Be izay ndeha isika hiresaka kely ny mikasika any Maherilanto Manandafy. Natsiarotsiaro any Maherilanto Manandafy moa ny député rasta teo aloha. Hoy izy nilaza hoe any izay ny zanaky ny Manandafy. Isan'ny tsy afoizako any Malama Maherilanto Manandafy teto amin'ny combat des idées sur les réseaux sociaux dia ny fandavany izay mety ho polémiky ka iresahana zanaka olona. Zahay samy zaza taizan'ny mpitarika grève sy rombo demokratika no ifandraisan'ny ny resaka hoy hafatra izay nataony. Aleo ny zanaka tompoko tsy ampidirina anatin'ny polémika na zanakiza na zanakiza. Izay manana olana amintsika kororohana hitady vahaolana fa aleo ny ankizy ho any ivelan'ny ady fombo.
Ary nanome fanamarihana izy rehefa nalaza izay rehetra nilazaina teo, hoy izy nilaza hoe ny zanaky ny president dia tsy president, ny zanaka olona malaza tsy responsable ny hagiginy rainy, ary ny zanaky ny ministra tsy ministra, zanaky ny pastera dia tsy pastera ihany koa, ary ny zanaky ny mopera dia tsy fidiny azy. Misaotra atsika malahelo ny nivoan'ny lahy lesy ary malama hoy hafatra izay nomeny rasta. Raha fintimpintinina moa ny resaka izay tiany rosy atongavana amin'ny io resaka izay nataony dia ny hoe aoka ny aferan'ny rainy dia tsy ampidirina amin'ny zanany fa ny adalan'ny rainy dia tsy adalan'ny zanany. Raha vantany vao namoaka io hevitra io izy dia be dia be ny olona tsy niombonkevitra ary namaly avy hatrany ny fanehoan-kevitra izay nataony rasta. Ndeha ary hijerevantsika kely ny fanehoan-kevitra ny olona vitsivitsy izay manohitra ny hevitra izay navoaka ny rosy manoloana io resaka zanaka sy ny ray io. Ity namana anankiray ity zao nilaza ny hoe fa zanaky ny president dia tsy anasa ho izy saingy mavita manao forazy anomezana rano tanàna maromaro, tsy fialonana izany ary tsy manakihana olona velively izaho hoy hafatra izay nataony. Fa ity olona anankiray ity avy hatrany dia nanda io fanehoan-kevitra izay nataony rasta io ary nilaza izy ny hoe diso be izany, rehefa manao fahadisoana ireny zanak'olona ireny dia tsy ny maha izy azy no lazaina fa ny rainy na ireny izay manana ny maha izy azy, satria efa nozarina hanao izay aby izay, nohon' izany dia tokony ampidirina ao daholo. Eto dago isika zanaky ny mompera ary mbola homena ampahany amin'ny rakitry hoy ny hafatra izay nataony. Be dia be moa ny tsy fitovian-kevitra nanoloanany iny fanambarana iny koa dia manasa anao hitsidika ny pejiny raha tia hijery bebe kokoa ny mikasika an'izay. Ndeha ary isika hijery kely ny hafatra izay nataony Erinaivo. Ninona lazaina dia crime ny fandratrana nahazo ny mpianatra teny Votovorona ary mendrika ho samborina sy gadraina Antsiafahy izay nitifitra lacrymogène teo sy izay nanome baiko hoy hafatra izay nomeny nanoloanany ilay mpianatra naratra teny Votovorona. Meloka satria nahoana no any amin'ny lohan'ny mpianatra no miantefa ilay lacry, dikan'izany natsipy ambany be fa tsy natao hanaparitaka fa natao handratrana ankitsi-po, volontairement izany hoy hafatra izay nataony. Tena ny hamono ho faty mihitsy no tanjona ve hoy fanontaniana izay napetrany, ary ny olona manao fihetsika ka natonga faharatrana goavana dia meloka ihany koa hoy izy. Ary tsy vitany izay meloka izay fa tena mila saziana mafy, raha tsy hanasazy an'ireo ny fitsarana dia aza manaiky ny vahoaka hoy hafatra izay nataony. Zana-bahoaka ireo mpianatra nitaky ny zony ireo ary tompon'antoka ny ministera mpitantana manodikodim-bola sy manao fikambanan-jolahy eo fotsiny. Rehefa handany lany foana mahay mahita vola, fa rehefa handony droit an'ireo mpianatra dia mahita motif foana. Tsy ny ministra mpisolo tena ihany fa ny ministra teo aloha koa ny tompony andraikitra ary ny ministry ny vola ihany koa. Fa ahoana no tsy atao priorité foana ny bourse an'ny mpianatra? Maninona ny zandary sy miaramila tsy sahinare atao tapaky ny enim-bolana ny andamiteny? Rehefa voalazany moa ireny hevitra rehetra ireny dia nandefa hafatra mivantana ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ny tenany. Ho anareo vahoaka malagasy, raha mbola avelanareo ho vonovonoina ohatra izao ny tanora malagasy fa mbola tsy rahina ihany dia hito foana eo ary ny afaka 5 taona manaraka dia vao maika pira no hitranga eo hoy izy. Tsy hoe mila mpitarika zany fa mba mahaiza maneran-tena manoloana ny tsirariny ary mila fahatongavan-tsaina koa fa tsy hoe kazao hoy hafatra izay nataony izay miantefa tanteraka amin'ny vahoaka malagasy. Ny hamaramparana antsika ity video anankiray ity angamba ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia ireto hitantsika amin'ny sary ireto. Izy ity moa dia any Isalo ary tena mahafinaritra io toerana io. Zazarainay moa ity toerana ity satria izahay dia mizara ny zavatra mahafinaritra ary mizara ireo toerana izay mahafinaritra ihany koa, indrindra ireo toerana manana ankantony sy manana ny tantarany ao Madagasikara. Zay koa ny namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo navita niakatra ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy atao nialavan'ny resaka hametra-beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao ary mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa. Veloma vetivety fa tsy hoe akory sanatria veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Veloma tompoko vavy, veloma tompoko lahy, gaby oie, tsao tsao. Mihinam-bary aza misy
misy latsaka fampitsahivana kely ho anareo izay tsy afaka mandeha amin'io toerana isalo io dia manasa anao hijery ny vola arivo fa ho hitanao ao anatin'ny sary izany isalo izany. Vola arivo ankehitriny no ahitanao ity toerana manan-tantara ity ary ity toerana izay manana ny hakantony ity. Zay ary fa velomo.